Iny fanadihadiana ihany koa no hitondra vadika antsika any amin'ny taranja baolina kitra eto an-toerana. Ny fidingana faharoa fedina ny tompon-dakan'i Madagasikara na ny THB Champions League no hoentina aminao anatin'ity fanadihadiana ity satria dia efa fantatra ireo toerana roa anaovana ny faninanana any Mahajanga sy any Fianarantsoa voalaza ary fa dia any Mahajanga no misy ny vondrona mahafaty amin'ity dingana faharoa amin'ny fedina ny tompon-dakan'i Madagasikara ity. Mbola ifandona indray ny Fosa Junior sy ny Jetmata ary ny FC Joel eo amin'ny dingana faharoa amin'ny fedina ny tompon-dakan'i Madagasikara na ny THB Champions League. Hotanterahana ny 30 septambra izao ka hatramin'ny 9 oktobra 2024 ny fidinana faharoa amin'ny Champions League. Ireo ekipa telo ireo no tafavoaka telo voalohany nandritra ny fidinana voalohany tao Mahajanga ny 12 aogositra ka hatramin'ny 20 aogositra. Araka ny fandaharan'ny federasiona ny faninanana dia hijanona ao Mahajanga ihany ireo ekipa telo ireo saingy iampy ireo ekipa telo tafavoaka voalohany Tany Tomasina, Teny Jesaya, ny Fitama ary ny Elgeco Plus. Tombanan'ny mpankafy baolina kitra fa vondrona mafy ity ihany Mahajanga ity. Tsy maintsy isota vela araka izany ny ekipa iray izay veriny maro fa lehibe sady favori dia ny Fosa Junior sy ny Elgeco Plus ary ny Jesaya. Tombanan'ny rehetra Outsider kosa ny Jetmata sy ny FC Joel ary ny Fitama izay mety hanao fahagagana ary manana ny toe-tsaina ambony hoentina miady amin'ireo tombanana ho favori. Afaka milalao malalaka tsy misy tsindry ireo everina fa Outsider. Ekipa roa ihany mantsy no manohy ny faninanana hiatrika ny poule des As. Araka izany tsy ho vita mora ny ady ao Mahajanga hitadiavana ny tapakila roa hiakarana midinga ny poule des As. Mbola ady tsy vita ihany koa ireo miray tarika any Fianarantsoa izay ahitana ny Zanakala, Tompo-tanàna sy ny Knapsa Sport Tana Formation, Komato, DCF Fort-Dauphin ary ny FC Vakinakaratra. Voasokajin'ireo mpankafy ho favori ireo ifandona ao Fianarantsoa, ny Knapsa sy Tompon-daka farany sy ny Zanakala Papetrano ary ny Tana Formation avy eto Analamanga. Tsy vitan'ny kajikajy anefa ny baolina kitra fa eny ambony kianja ihany no hamaritra azy. Na dia veriny maro ho vondrona maivamaivana aza ny ao Fianarantsoa mety ho sahirana ireo ekipa iverina ho lehibe. Matoa samy tafita amin'ny dingana faharoa toy izao dia samy manana hoentina miady ny mpandray anjara rehetra. Toy izao ary ireo hifaninana ao Mahajanga. Ny Fosa Junior avy eo Mahajanga, ny FC Joel avy any Safa, ny Jetmata avy any Tasy, ny Elgeco Plus avy eto Analamanga, ny Jesaya avy any Bongolava ary ny Fitama avy any Mananaravaratra. Ny any Fianarantsoa kosa indray ny eo amin'ny kianjana Pasambasa dia ny Knapsa Sport, ny Zanakala avy eo Fianarantsoa ihany, Tana Formation avy eto Analamanga, Komato avy any Toliary, DCF avy any Fort-Dauphin ary ny FC Vakinakaratra.